Tany Mahajanga teratany sinoa iray no maty voatsatokantsy ny kibony ka ny pitsipitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tendako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny malaza avy any Mahajanga ny mahakasika ny teratany sinoa iray izay maty voatsindronantsy no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Orinasa Jirama fanorenana trano tsy manaja elanelana no mahatonga ny fahatapahan-jiro eny Ankadimbahoaka. Fanorenana trano tsy manaja ny elanelana tokony ho arahana ka mikasoka amin'ny zotra mitondra herinaratra izay herinaratra mavesatra na moyenne tension izay mamatsy ny Tana Sud no mahatonga ny fahatapahan-jiro eny Ankadimbahoaka sy eny manodidina hoy ny anivon'ny Jirama taorian'ny fandefasan'ireo teknisianina teny an-toerana. Voalaza fa nanaiky ny handravana izany ny tompon'ny trano tamin'iny andro ny omaly iny ka hiverina amin'ny laoniny famatsiana herinaratra eny Ankadimbahoaka, Forelo, Soavina, Tanjombato ary Anosy Mahavilona aorian'izay. Teny Alasora indray lehilahy iray izay voasambotra noho ny fitazonana rongony izay milanja 520 kg. Lehilahy iray izay voasambotra voamaraina teny Alasora ny 12 aprily 2024 noho ny fitazomana rongony. Rehefa tonga tany amin'ny toeram-ponenan'ity lehilahy ity ny polisy dia tratratao ireo rongony anaty gony lehibe miisa 220 ary gony kely 220 izay milanja 520 kg izy rehetra. Loharanom-bavao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafahana nahazo zao vokatra izao. Nentina vetrany teny amin'ny Brown Police teny Anosy ity farany mba hanaovana fanadihadiana ary natolotra ny fampanohavana tamin'ny andro ny 12 aprily lasa teo iny. Midika izany fa tena mbola manjaka ny tambazotra eo amin'izay resaka fivarotana sy ny famatsiana zava-mahadomelina etsiroa izay na dia eo aza nefa n'izany rehetra izany dia miezaka manao aintso zavatra ihany koa ny mpitandro ny filaminana mba hamongotra an'ireny tambazotra ireny hatramin'ny fakana. Raha ny zava-nitranga tany Mahajanga indray izy ilay teratany sinoa izay mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny vato nisy namono tao Mahajanga. Fréquence no fiantsona azy manodidina ny 80 taona eo izy efa voasambotra moa ireo tompon'antoka tamin'ny famonoana azy ity. Raha tsy ivana ny tantara dia toy izao manaraka izao. Teratany sinoa iray no maty voatsatokantsy teo amin'ny kibony. Teratany sinoa mpandraharaha amina resaka vato no nisy namono nanatsantoka antsy teo amin'ny kibony izay tamin'iny andro ny afaka omaly iny tokony ho tamin'ny 9:00 teo Ambavahady hiditra ny tranony ao Mahavoky avaratra izy no nisontomin'ireo jiolahy avy ao anaty fiara ary teo no nanaovan'izy ireo ny asa ratsin'izy ireo izay. Niboraka ny tsinainy nentina tany amin'ny hôpitaly izy saingy tsy tana intsony ny ainy tamin'ny 2 maraina teo eo. Taorian'izay anefa dia fantatra ary hita fa tratra ireo telo lahy izay namono ilay mpandraharaha sinoa tao Mahajanga izay. Tokony ho tamin'ny 7 alina ny fanehitra tamin'ny polisy-pirenena tany amin'ny fokotany Ambondrona izy telo lahy ireo izay niaraka tamin'ny antsy miisa 2 ka lavalela ny iray izay avy namonoana izy ireo ilay teratany sinoa. Saika mbola hitady tokantrano ho tafihana saingy nandamoka izany rehetra izany. Raha ny loharanom-bavao dia efa mpanatitra vato ao amin'ity teratany sinoa ity ilay rangahy manao akanjo volomparasy eto amin'ny sary ary nanafatra ireo namany roa hafa avy any Androy ity farany ka nikaondoha tamin'izao asa ratsin'izy ireo izao. Vola 4 ariary no fantatra fa azon'izy ireo tamin'ilay teratany sinoa. Tsy voasokatra ary tsy voabata ny kofra tao an-tranon'ilay sinoa. Niaiky ny eloka vitany izy telo lahy ary natolotra fampanohavana
tahorian'ny famotorany pôlisy izay natao tamin'izy reto telolahy izay navanondoza ireto. Midika izany fa tsy olona lavitra anao loatra no mahavita mamony sy mahafaty anao ary mamadika anao izay, fa mety izy ireo olona mifanerasera aminao eny amin'ny fiainana andavanandro, na ihany koa olona izay miaraka miserasera aminao amin'ny resaka tadivola isan-karazany ka mahafantatra ny fidiram-bolanao izay. Ka izay mihitsy n'izy ity zavatra nitranga tany Mahajanga ity satria olona tena mahafantatra an'ilay teratany sinoa tsara ilay lehilahy izay mpanome ny mombamomba an'ilay teratany sinoa sy ny zavatra izay ataony sy ny fidiram-bolany amin'ireo olon-dratsy izay namany mba hanaovana an'izay fikafika eo amin'ny resaka fanafiana itsiroa izay. Ka niavatra mailmailo ihany ry zareo amin'ireny olona izay milaza ho namana sy milaza ho mpiara-miasa sy ny mpiserasera miaraka aminao ireny fa mety ireo ihany no hamadika anao indray andro any ary mety ireo ihany no hahafaty anao ao anatin'izany. Tena tsy mandry fahalemana ny tany amin'izao fotoana izao, indrindraindrindra fa ny ao Madagasikara ao satria isan'andro isika dia mandre an'ireo olona izay lasibatry ny asanjolahy sy ny fanafiana amin'ny tampiadina etseroa ao indray ireo von'olona mahatsiravana isan-karazany na dia efa miezaka manao haintso-zavatra aza ny mpitandro filaminana mba hamongotra azy ireny hatramin'ny fakany dia hita fa manano sarotra ho azy ireo ny tena hamongotra an'ireo tambazotra ny mpanao ratsy sy ny asanjolahy ireo any an-toeranandry amin'izao fotoana izao. Ny krizy sy ny tsy fananana asa koa etsy-andaniny manampitrotraka an'izay ka vao may aza mampihitatra an'ireo sainy ratsy sy n'ireo tanora izay mihitatra amin'izay lafy ny halatra sy ny fanafiana amin'ny tampiadina etseroa izay. Ny amaranantsika azy dia ny malaza avy any Vohipano Vangaindrano. Lehilahy iray izay voasambotra rehefa natratrarana taolampaty tao an-tranony. Voasambotra ilay olona iray nahitana taolampaty iray gony tao amin'ny trano fonenany ao Ampasimototra, Fokotany Mahatsinjo faharoa, kôminina ambanivohitry ny Vohipano, distrikany Vangaindrano, ny asabotsy 12 aprily lasa teo iny. Fiarah-miasa amin'ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona no nahazoana ity vaovao mahakasika an'ity lehilahy izay mitahiry taolampaty tao an-tranony ity. Nentina avy hatrany teny amin'ny tompona andraikitra eo amin'ny poste avancé-ny Gendarmeria ao Mahatanga ity olon-dratsy ity izay nanaovana fanadihadiana. Ny taolampaty kosa naverina amin'ireo fokon'olona tao an-tanàna. Mipetraka foana ny fanontaniana amin'ilay hoe atao inona marina ireo taolampaty izay angalarina ireo satria tsy vao izao mantsy sika mandre fa misy halatra taolampaty etseroa ary misy izay vakifasana etseroa izay, nefa efa maro ireo izay tratra amin'izay halatra taolampaty izay fa tsy mbola nandre isika fa tratra ireo izay mpaka an'izay taolampaty izay, izany hoe ireo izay lazaina fa tena gros poisson manosika an'ireo olona madinika any ambanivohitra any hangalatra an'izay taolampaty izay sy hamakifasana etseroa izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy. Misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video azy lefa nahita isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.